iray ny teboro fizarana faharoa nosoratany RS Zita. Nirina Arlivan Oloravaka Nofy ary Arvony no anome aina ny tantara. nandray feo sy nanatotosa miaro fy fo iray ny teboro Varinake malalaka zany to mankinkina be lasa fotsiny saiko fa lasa aiza hono ny sidina lavitra dia lavitra loatra angamba dia lasa tsy takatra mba nitiana tongavana afandray zany so dia tokony omenaka istolo ary ndry anoratana karaha tsy mpanoratrako tsy mahay an'izany lesy aiza koe tsy ireo fa oviana kinareo sy ravaka ny ona farany oviana mo tamin'le zanakandritany antranonareo iny kay tamin'le nijeriny akanjo ndre sika moa tamin'iny le maimaika dia tsy naresaka firy akory tamin'ny zareo dia tsy saroany lahy zany ve hoe ovinonareo no nresaka farany zany ve tsy efa talohan'le tany Tomasiny leo tsy lasalasaina amin'nyroso hoe voangana mihitsy zay no fampiresaka fa so dia isaina zavatra afy eo indray izy tovariana tampoka mahatsiaro zavatra nga ela anka mieritreritra fotsiny aho hoe hotratratsika eo ihany ve le olona nateratsika n'ity fanasanty fa nga mbola lavitra be aky tsy lavitra tsonika fa inona indray ary mahatonga andry ametraka an'le fanontaniana teo iny ohatra ny sidina tany amin'ny tampoka fotsiny eritreritro mety amin'ny lava aloha raha any amintsika izy no mipetraka raha mitokantrano dia ahoany mama tsy anginy irery izy hiaraka amin'ny dadany etamatavy ho ny iziko tsy hiteraka olanao indray ve zany amin'ity fizirisirindravaka tsy mety ho resy lahatra vo nity fosa nefa hitako tsy mahafoy azy mihitsy tsapako mantsy efa mba endry sy matotra amin'izay ravaka izao sady mampalahelo akoho izy angina rery aoko fa raha tsy mety amin'ny lange tsy maninona asaina mandalo matetika fotsiny izy rehefa mba weekend reny ohatra tsy mampaninona ny ipetrahana eo ka hita mihitsy mantsy hoe kampanareo dia tsy mifakafoy ka izay mirahavavy rery nge mba reto am-pokosy tsy mbola nisaraka mihitsy koa izay hatramin'izay fa sena lehan'indray dia nisy an'indray izao zany vao nitranga ary tsara ihany ny kampana raha izany fa ahoana lesy mifakatiako nareo angamba mahalana dia mahalana mihitsy zany vao miady oy ela raha misy ny olona mpiady indrindra dia izay mirahavavy saingy tsy misy mandray apo fa ohatra ny hoe fahazarana zany le izy neny aza tofoka mihitsy taty aoriana mitsara ny adonay fonako nefa dia ohatra nyfanohatra amin'izany ny fahitako anareo ao an-trano ihany koa ne izay vao manao an'izany fa tsy aty ivelany fa mbola lavitra ihany anga izy zany efa kaiky le izy ka lalana fotsiny no mivilivily ona ary tsy ory mpifaninina aminareo moa zany olo zany nenitoandry dada io no faravavy tamin'ny zareo ray tapo
Izany hoe neny farandry zareo fa saika adinika izy efa taona maro mantsy ny tsy nohona anay. Tonga kisika. Ay ve aty? Tandrefy sao adino le zavatra terina. Inona moa resy mbola tokony vidiana? Sanoneny fa ohatry ny efa azo daholo angera reny zavatra ny tany sain'ny entany an-trano tamin'ny marainy reny. Ka zany ine ho ahy ka tsy aleo ary ve mody amin'izay efa maizina manko zao ny andro ka sao tsy azo biso etsony tsika mianaka ny fijerena ny akanjo ndry tsy misy farany ty tsy ho tapotra mihitsy ka. Ka mba andro tseny ty ve dia tsy ahitana biso fa ineny koa. Ka efa atao tsy fidiny akila efa ampisisika ny antitra toanay foana ny tsy azo toerana mihitsy. Ka za mbola eto fa aza matahotra neny. Fa inona koa nefa ny mbola hojerendry tsy ho landry mihitsy nge ny lamaody raha tsy ho mpivarotra io andaoriny mba hivily kely atsy amin'ilay magasin iray atsy ohatry ny tiako soloina amin'ilay akanjo izay manko le anaovako amin'ny mariazon'ny rojo le efa azoko iny moretsy zany iziko ka mahafinaritra kosa nge izy ao afaka anaovana amin'ny soare kosa zany. Andao ange fa ho hitan'ny ao fa aiza aloha zany ary ambany ary otry ka tsy maizina tanteraka io andro io vao tafaly ety tsika ray zany. Andao aloha andefa manaraka ndraika neny kosa tsy manam-potoana andehanana ty sony ange miasa foana indray amin'ny herinandro sady sao dia lasan'olona ihany le izy. Toko tindry zany efa nahazo ihany ka tsy ela re zany fa andao ny andro ny komision aneno vita tanteraka mantsy tsy nijereko azy nandritra an'izay fotoana izay teo. Sika koa tsy nandalo tany raha teo. Andao afa manolotra vola fotsiny angeriny eny dia miala zavatra efa nanoharako ary zaniko. Ka andao angy anary fefa arive marina tsy mitaintaina rery ao zay rojo. Izy efa any an-trano koa ve hitaintainy andao ary dretsy dia mivoaka avy fa dia mba malakilaky kokoa fa ampininy ny volako raha tsy ampy ty otry ka tsy misy vola ntsony nge ty amiko tena vola ampy hividianan'ireo entan'ireo fotsiny nentiko fa angamo tsy efa fantatry indry vidin'le izy ka. Fantatro fotsiny vidiny fa mbola tsisy ady varotra vitako. Kindry koa nge hividy zavatra dia tsy mba nitondra vola betsabetsaka ka no entina mihitsy koa tsy misy rineny mbola tsy mahazo mirobaloba mantsy amin'izao. Mbola tsy nidy kosa le izy rineny angana ravaka sokafy ny trano jereo raha tsy tena alina sika rineny koa zany manoatra ny hoe nisy zazakely mbola aminonona vely reny ato tsy efa namasabaly zay kiala rojo ka efa niteny taminy ange aho hoe miandry antsika ihany ny nahandro koa ny loka aza mbola le vao ny vidiana teoko angana rehefa mangatsika ka raha tsy nidongidongindry zao tsy tratrary loatra zao tsika. Tonga indray andriny sy lehibe sermonina be midira rehefa efa misokatra io dia mangina amin'izay fa tsy tonga kizay rojo ary nakaiza tsy variana mijery film any ambony any indray zay avy aloha apio kely tonga dia karakaro ny fanokonana vary fa za namboatra nyty lokatsika ity ataoko izany fa isolaka ny vetivety fotsiny raha dia tamy dia mba teneny koa rojo hidina allo mbola manao zavatra farapitso miantso raha riva zany inona moa le anapiako aneny teo atokoa ny aloha any vary fa manao inona retsy rojo ny mbola tsy nidina foana diniko le niantso anazy teo ohatray dia ka mivavy koa angery rojo zany maninona zao raha mba nahandro vary rehefa mba tara ny olona antso izy ho afa sy ilozandry menimenina fotsiny eo
rojo a rojo midindry fa tonga nge zay rojo a ry fa orineny a tsy ato ange rojo hoe tsy misy olona kory ary atoko ry fa tsy misy olona hoana retsy tsy mijery film ato akory izy ary so dia matory any anefitranonareo any ko sary tsy misy olona no a maty daholo ange ny jiro any ambany any afa-tsy le vao narehitra tamin'ny fahatsongavantsika teo ka so dia hoe natory tamin'ny tolakandro teo dia mbola ao foanako mandehana aloha jereo vetivety sy dia izay anga rojo a tsy efa tony telefôny tony koa fetsy raha tsy amin'ny fotoana anaovan'olona zavatra ato aroatra ny tsy misy olona koriko tsy misy olona torineny a Andriamanitra fanakaiza ihany izy zany olona efa hanambady atsoatso koa ve mbola atao ampitaintainy tsy any androtsory ihany izy zay amin'izao andro efa alina be zao ko inona moa ny olana na ijanona any mihitsy ary izy andro ge sisany saina dia ataony raharahan zareo na dia izany aza tokony mba homena asiny ihany ny ray aman-dreny antsoa izy aloha ravaka tsy mety izany fa tsy maintsy mody izy ka ome foninany ary aloha ny amantsy te efa tsisy crédit intsony ao jereo anatin'le poketra netiko teo Bonjour, la personne que vous essayez de joindre ka ny foninany koa ary tsy mety velona après le bip. mety tsy teo elingelenina angamba ny anareo fa inona koa ary zany ataon'izy zazy iny zany izy sy olondray aloha ny raha manatsona andrasindray ara hoe allo manahoana tsiory ravaka ihany ay manahoana ki ravaka inona ny vaovao tena masika be raha bofy fa avy ireny ho ny lorojo hoe tsy mahazo mijanona any hony iny raha tsy azonay mividiny tsy dia azoko nytindry olazaina mba misanganareo afa omeo an'ny rojo kely aloha allo rojo tsy eo izy ka tsy aty izy fa tsy any ahoany tamin'ny maraina lena anatitra fanasana tany androneny fara ihany zao no fankahitanay farany saingy efa naka taxinota izy tao aorianan'izany zany ve tsy atao trano koa ange izy nakany atseny izay sy neny tolakandro teo dia izy rery no tato trano dia efa tsy hitanay atsony izy tamin'ny fahatongavanay dia izay no natonga anay sy neny nieritreritra hoe sao dia any aminareo izy tena tsy atiky izy efa niantso azy vendry ka efa niantso fa ohatry ny maty ny foninaniko dia nakaiza ary izy zany sao dia misy namanareo na namany tokony andehanany na fianakaviana koa ohatra allo tena tsy fantatro hoe tokony mbola ho aiza izy mantsy izay koa tsy misy fotoana hovonjena fa tsy le tamin'ny maraina ihany tsy misy ny manynamany nefa ty amiko izao andraso fa iantso ny famianay indray ary aloha eny ary atsokondry rehefa aveo ok fa ahoana hony retsy tsy any anga hony tsy any hony izy andraso aloha iantso amin'ny eny tobodo fanakaiza zany zanako lanitro mba aoka izay roneny mbola mitady ange tsika izao tena efa ratsy mihitsy ny eritreritra ka zavatra tsy fanao ny rojo mihitsy ange toy izao retsy oka izay ry mama mbola eo ampitadiavana isika matoky mama fa tsy maintsy hita izy hita ho endrineny dia be ranomasy be foana ndana mihitsy noho neny mitsotro rerem-pandriany arika araha reo indray sanatria andraso aloha esoriko vetivety rety zay neny neny fa manino neny
tofanina retsy mavesatra be ny lohako. Akao rano sotroina vetivety aloha izy raha afaka fa zay kopakazy sao dia akana dokotera aloha mamy ka oko zao ka ity ary io miarena kely ary neny isotro rano aloha zay dia matory mihitsy aloha fa sao dia maninno eo indray nareo ka avy aloha izy atory mihitsy tokoa ka fa ono aky taminareo le vao tonga teo nisokatra sanidiny varavarana le varavarambe io aloha nidy tsara fa zay ihany koa no nanokatra azy niteny taminay mantsorotsy talohan'ny andehananay fa hoe hijery film any ambony ony dia nasainy nitondra lakile zay sao dia tsy heno ny fahatongavanay dia le varavarana any ambony sy ny tao anatiny zany nidy daholo le tao ambony kosa aloha ny sokatra fa ilay efitra tsy ambadika sy ny efitranonay nidy daholy dia efa mijerena ve nefa sao dia mba hoe matory eo ihany izy ohatra efa nijereko le efitranonay fa tsy misy olona aoko ary le nytele nijereny ve mba maty tsy maty mbola velona ao ary le izy hoay adiniko ihany koa no namono azy teo le film nijereny fotsiny nitapitra mahagaga zany andanako ary ndre matory aloha efa tena alina ny andro fa raha pitso indray mandinika izay tokony atao tao masinina koa le tsy no azo amin'izao neny azy io atahorana indray ny fahasalamaniko ka mamonjy nyfandriana ary farafaratsiny mitsotsotra ao ambadiko mama fa sao dia maninona eo koa izy aleo aeto fa tsy maninona tena maty ny zanako re olona maty ny zanako okizay neny oka wa zay very okizay ry izy mianaka mbola tsy tena voamarina tsara nge fa azo tokoa reto volo reto tsy mbola fantatra koa fa sao dia tsy rahany ihany reo miparitaka ireo tena volo ny rojo reo fantatra ne volo janako sady amin'le parti miloko amin'ny volo mihitsy ampitovio amin'ny qualité amin'ny voloko nge eo tokoa aky andaso andraisako kely reto dia andrasoko fa hanapahako kely ny voloko jereo ty sady tsy misy lava volo afa-tsy izy koa nge ato taonananaovany tsy valara ny herisetra rehetra tato ny zanako zay vo mivonony tena taonaiza nefa za zao fatana mangatsika janako aza misy kitihana aloha reo dia aleo miala lavidavitra an'ireo raha reo sika fa avy aloha mpitandro amin'ny filaminana nandinika sy makafaka ny zava-misy makasika an'ireo sady izany fa efa tonga ry zareo iza koa ary zany manahoana ianao manahoana tompoko ahoana ny atao anao zay tsy saika mba hitady amin'ny madamo rojo azafady fa ianao moa zany no iza ritra anadany kanto le ho mpanampiny madamo rojo ka aleo misy angamba manaraka ianao mandalo mbola manana olana goavana zay dia mbola tsy misy ilana n'izany mpanampy izany mihitsy aloha ohatra dia tsy ho raisina indray zany le anabaviko madama mba miangava re moa tena fa izy zao raha afaka ka zany olona hitady azy zany hony manahoana ianao madama manahoana ianao anaka tena mialatsy indrindra tompoko fa tsy afaka nandalo aho raha tsy vo izao indray raha renyity tongotro ty mantsy aho dia tsy afaka namindra aloha kany tokoa nefa nasaiko nakaina tsara aloha mba ampiverina faran'izay aingana ny fahasalamana fa naninona koa ny tongotrao filefatry ny antsy fa aizakay madamo rojo zay raha tsy mahadiso mbola tsy eto izy ka mbola tsy eto dia mety hoviana kay izao vao tonga tena mbola tsy fantatra
Honare zany aleo ngamba miandry azy any Riza, zay ianao vao afaka mahazo valiteny. Tsy nametraka hafatra momba an'izay mantsy izy. Tena mialatsy indrindra ry anako, mialatsiny. Tsy maninona ka fa mba mainga fotsiny re mba raiso ihany re le anabaviko e. Tena mampalahelo ahy izy eo fa efa te hiasa mafy mihitsy. Mbola 8 eo zany fa mahazo mandeha amin'izay ianao e. Efa nitenenina taminao teo fa hoe mbola sahirana mantsy izay zao. Riza, andrasongeleo vetivety e? Ahoana izay tompoko? Zavatra omba mitady mantsy izy ity ka tsy tsara raha fenipeniny. Ianao mantsy mba mahafantatra tsara rojo ihany. Ka izao tsy hita efatry ny maly izy ary tsy fantatra hoe maty sa velona. Zany? Ka raha mba sendra mahita na mahafantatra vaovao momba azy re ianao dia mba ampilasao izay e. Ay ve? Eny e, aza matahotra anao fa tsy maintsy milaza. Eny ary tompoko? Ie. Velominareo dia mahita ny rariny e. Misaotra indrindra re anako. Fa iza marina iny e? Iny re tsy anadan'le kanto a. Le efa niteneniny teo e. Fa taizany nahaizany nanavaka anay sy rojo. Zany efa androany vao nahita azy. Izy ohatrany hoe tsy vaovao zany. Avy dia mahalala fa tsy zah le rojo tadaviny. Sy mety tamin'ny fomba firesaka indrindra ngamba. Sady izy ary ohatrany tsy taitra akory raha vao nilazana hoe tsy hita rojoko. Jerenge le fomba famaliny teo e. Mety mba tsy dia nahataitra azy fotsiny refindriko. Efa niantso tamin'ny fanambarana amin'ny felandry zareo any ve tsy ory? Ie, efa niantso izy ka. Mino fa efa tsy dia lavitra ary zareo. Dia iza loatra re navandoza amin'izao fangiry firiana miatra amiko izao e. Tena mety tsy ho laharaka ireny tenin'ny polisy ireny tokoa angamba ary neny a. Ka toa tsy mampino aho hoe jiolahy fehijolano na vanina ny renitra. Inona moa zany ny tanjon'le jiolahy amin'ny fahafatesandrojo e? Tsy naka izy na dia fanjaitra iray tato trano akory aza ange. Asa aloha e. Dia raha tsy ho laharaka ny ahahina tokoa raha nefa dia izy e. Asa, tsy maintsy hoe olona mahita amin'ny fiainantsika isan'andro. Andray, dia inona loatra nefa no antony e? Fialonana ve sa inona? Tena hoako izay roneny a. Arahara eo indrainga ianareo e. Dia aiza zany izao nanafenany zareo fatinjanako e. Dia tsy hita korona dia vatana mangatsika mba hampionona tena aza. Orineny a, mba hoaka ho aza izy. Tampoka loatra retsy a. Sopatra izao lahatra ho zao e. Ny mariazy saika tao tamin'ny sabotsy tia. Ka eny e, ka tokony hampiony tena ihany ntsika na dia mafy ary. Ny fahasalamanao koa angeny atahorany e. Na ny alahelo kokoa aza no mila hanepitra. Sanginina tsomoroneny atao a. Engany mba ho hita ny toerana nasiany zareo mifatana. Angamba efa nalevona izay narina any anaty rano ano matombola tsy nisy nahita foana hatramin'izao rehetra. Asa aloha e, fa mananjina angeny maty na dia zany ary. Tsy maintsy mipotra foana zany na ho ela na ho aingana. Tena mampalahelo aretsy tsy ory. Ka mitovy amintsika ihany angeny mahazo azy e. Izay mihitsy. Samy olo tiany daholo tsika. Hatramin'ny fianakaviany aza mba ontsako. Tena tsy mahampino. Mino fa tsy avela mpitandro filaminana moramora foana kosa le navandoza e. Matoko ny fahaizany zareo reny mihitsy a. Engany anaka. Fa neny koa ve mba manana ia amin'ny anadan-kanto iny e. Ohatrany tsy matoko lolo mihitsy ny fihetsin'ny farany iny a. Maninona moa raha tantaraina any amin'ny polisy any e. Sao dia mba misy ifandraisany any hamora ny fahitana amin'ny marina. Aza dia manendrikendrika olona tsisy porofo re ravaka. Efa ampy izao manjoa antsika izao dia
mbola nahiran'olona amin'izany koa ve avy aloha ny polisy ianao ny ataony e raha tsy nanao ratsy izy hiariary eo ihany izany eny ariko mba aia ihany ngeny ana iny fa aiza moa dada teo e asa izy teo ay allô ravaka ahoana ry neny mipetrahalo ndreto e eny ry neny a mihaino any neny ary e fa misy inona marina fa mbola votona alahelo tokoa sika hatramin'izay narasanandroto izay eny inona tsony tokoa moa no azo atao e izao tokoa angamba ny lahatra ka sy azo hitoviny eny ry neny a tena mahatsary ny fabangano mihitsy sika fa izao no izy ravaka ahoana ry neny nandritra ny fiandrasana nyreny mariazy ny tsy orosorojo ireny dia efa vita daholo ny fikarakarana hatramin'ny sakafo sy ny madinika indrindra azy araky ny lazainy tsiory fantatra fa mangiry firy tokoa izy amin'izao zazalahy mahafinaritra loatra nefa raha tsiory tsotra sy mahay miara-monina amin'ny hafa ka raha ny sitrako ry ravaka dia ho izy ihany no hofinantoko neny tsy sanatriana hafaly ihany nafatesany rojo a efa nisy telo volana izay ary isaona azy mandrakizay sika mino anefa fa mba hafaly azy any akoatrany ihany na hita fa nikambana amin'ny ihany no andimbony toerany ka amin'ny alalandri no hitiavany an'ilay tokany fony neny a so maninony so dia mba tsy mety izany ka sady tsy ory koa ve dia anaiky an'izany mino fa tsy akasarotra any amin'izany izy mitovy amin'ny mahita androjo ihany inge izy rehefa mahita andry e sady hitako vefa miraiki-po amintsika koa izy raha manaiky indri dia hitalaoko izy mba hitoizan'izany fihavanana eo amintsika izany an-trandry so dia maikamaika loatra izany ka mbola misaona araka ny tenineny angetsika izao e dia asiana mariazy sahady ve tsy hanao fety angetsika e tsy hanasa olona akoatra ny fianakaviana tena akaiky ihany koa izany hoe manarateraka amin'ny fisoratana sy nitsodrany any am-piangonana fotsiny dia omena sakafo ny olona dia vita ka raha ety amin'ny tsiory koa izany nefa tsiory a mba nahafaly anao ihany ve zao navitany raha antsika izao tadaty fa na izana ianao dia samy mbola ao anaty misonanandrojo rahavavinao eny fantatra izany fa mba te ampiteny ianao mangina be lasamboriny io fotsiny a efa fantatra fa tsy vitanao mihitsy ny ampitovy anay amin'ny rahavavy na dia hoe mitovy endrika tanteraka azy izay ravaka miangavy ianao mba tsy dia hanobaka ny tsiny loatra ho aty amiko tsy niafina taminao ny fitiavako androjo tena fantatra tsara ka ary izany koa ny ankahalanao anafatratra fa maninona ianao no nanaiky raha mbola tsy mino an'ilay anjara sy lahatra efa niteneniko taminao ry tsory a manana fahefana andanga ianao e ary anazava fa irojo no anjaranao fa tsy ravaka kory tena mafy loatra nge izany teninao izany e mafy noho ny ainako taminao ve mafy noho ny mbola iandry avy aminao tsy te hifamaly noho izany ary ravaka fahazafady e saingy resaka tsy azo tapahany izany e fa nahoana ianao no nanaiky ny fiangavinoneny raha mbola tsy tapa-kevitra ary tsiory satria malahelo amin'ny mamavero a fantatro fa hanindrona ny feriny efa vontom-pisaonana indray ny fandavako azy satria izy mihefitra fa ny lamina tsy misy raorao ny fiainantsika telo tafo ny fahavelomandrojo ka disy fangorahana ianao raha izany e izay fitserana ve no namarotanao no avinao olona farak'izay tsy tianao no nekenao hiara iaina aminao mandra-pa ravaka tsy maka alandri ange ahy e mandainga ianao ry tsiory a tsy asolo ny rojo velively eo amin'ny fiainanao akory ana inona ataoko tsy midika ho fankalana nefa izany ny ti azy loatra ravaka fahazaomenatsiny e afaka manao divorce ianao ka ravaka fa iny ty lazainao e ino fa afaka amin'izay ny adidinao tamineny sy izay fanarahanao ny teniny tsy avy amin'ny tsony izany ny olana zao fa amintsika andao atao ny divorce sao dia hijaly tahaka ny ainao ka hatramin'izay koa ianao ravaka matoy ny akena ny zavatra ray a dia efa vonina isetry izay vokan'izay
tsy kilalohanjaza akory ny fanambadiana ka vita androany dia horavana rapitso. Inona no olazain'ny fianakaviana amin'izany aminao? Asa inona moa ny rarahiko an'izay fianakaviana any? Ny fankalanao azy ao ny fantatro. Ohatra Rojo fanahoana loatra indriny tena naiko ny sotominy lahatra e. Tokony tsy maty ndrika. Tokony tsy maty akindria. Manginy ianao e. Boka izay. Miala tsiny ary mbola nampitrotraka ny fahorindry. Ao fa ezaka manomboka izao fa anaiko fa maty Rojo. Ary in'ilay lahatra ihany koa fa ianao tokoa no anjara tokantrano ka ho raisiko toy ny vady rehetra. Aza mampana tena zavatra tsy ho vita ary tsy ory ah. Mametoky ianao amin'izany aravaka ary mbola mifona taon'izay rehetra tengotengo manaky ny lahatra ao. Manao nakely mpanampitsika mba maharaka ihany. Ie, ohatrany tsy maninona ihany izy ka. Aikesa. Mazoto sy mora tory ihany koa ary iziko. Ary mino fa tsy ho ela dia ho zatra tsara izy. Aleo mantsoloana raha nahirana andre. Anka, mety tsara amin'ny ato an-tranontsika mihitsy izy ka. Fa tsy ory ah. Ahoana ke? Misaotra betsaka kia. Fa maninona indriny misaotra? Mahatsiaro sambatra amin'ny fisinao ah dia misaotra anaoko. Satria ianao ilay vadiny tsofin'Andriamanitra rano aho dia izany no tokony ataoko. Izaho kiny diso tsy nentin'ny lahatra na dia tao aorian'Andriamary azitsika ireny aza. Rehefa mahatsapa faty fotsiny lahy dia izay ny zava-dehibe amiko ry tsy ory ah. Aza matahotra fa efa ezaka ankehitriny. Relo amin'izay keo atory fa tena mavesatra be ny lohako. Tafandrimandro ndry. Tafandrimandro koa ary lahy. Ela ny ela fa tonga mitanjona irena ihany ndry kiala ravaka. Mety foana tokoa kay rehefa anjara. Sy ary fitiavany. Sobatra loatra ianao. Toa tsy misy masoko izay te atory akory ange. Jereo any fititsy raha tsy efa niesina vetivety teo. Fa za ve aloha ny lalidalovana sa mandre olona mandehandeha any ambadika any azany? Ie, tena avy any andala tsara mihitsy izany ka. Sakanto ve? Nefa anao inona amin'ity andro efa misasak'alina ity izy? Sao dia olon-dratsy na mpangalatra ary. Tohotry ny lasa matahotra tampoka izany ka. Aza hitako. Marina raha tsy miakatra ny tohatra izy izany. Aleo fiavo azy ny tsy ory ka. Tsy ory ah. Tsy ory. Fa tsy reny eo ve izany olona mandehandeha an'izany? Tsy ory ah. Marina raha mba henony akory ah. Fa rivotrinina koa izany e. Ary to maty ny jiro. Tena maty ny jiro. Tena matahotra ka. Tena nitsangana hatramin'ny hodi-dohako mihitsy marina. Andriamanitra toa misokatra ho azy koa ny varavarana. Ory tsy ory ah. Tsy ory. Fa iza koa izany? Way, to olona miakanjo fotsy lava be dia manao voalo mainty. Aza manantona ianao e. Aza manantona fa matahotra anao aka. Aza manantona aho ianao. Fangaro masary tahotra ihany azy tony e. Rojo ihany ankiny sandro malala. Rojo? Ndraikako.
indray ondry matahotra aza misantoka ranga fa tsy rojo izany ianao irojo ary efa maty izy satria ny volondry ny vonoko tsy namono azy izany aka zandray ve nadangantena arabaina aloha rehefa tafita mitanjony tsy namerandry mihitsy raha tsy azo mihitsy io ka tsy ilaiko mamaly sy manadio tena ntsony zao nataoko antena tedavitena fato dia atoroy adidada sy neny azy io azo tena zany dia aiza nefa no ahitako an'izany antanio andren'olona nampamolotena reny tsy maintsy atao tezy dia venanany eo fasandrasantsika fa magnina azo tena zany mifona re tena mifona fa tsy vitako izany efa tsy maintsy atao tena zany na tsy tianaraka ko tena nampanalany aiko vita tena fa zay tandao fatoko tena mifona marina fa izaka ianao fantatra nge fa tsy rojo izany ianao fa mampitahotra eto fotsiny fakany ty ve miandry anatiny voiny tsy ireo tsara ty fa esoroko ny voaly mainty hita tena angamo velona ihany mainteny ary toa irojo tena irojo mandeha any amin'ny tontolo misy anao any ianao dia aza miverina ty tsony fa matahotra efa maty ianao aminay efa maty tsy fantatry tena fa mijaly any mangatsika sady mangina tia fanaty tena tsy antongavako aty tsony dia atao zay ampanaoviko tena aleveny no vatako any amin'ny fasandray aman-dreny andriamanitra zay indray ilay rivotra ary nakaiza taonanjavona taonakatona daholo koa ny varavarana iny fanarehitra tsara indray koa ilay jiro falozinina rety iry lanitra tena matotohan'ny rojo le teo tazako tsara mihitsy ny endriny ranakifo mikely ny voaly mainty nanarina ny lohany sady voatsilon'le jiro kely nanazava kely ny endriny dia tazana tsara mihitsy hoe izy le izy teo dia tena nanangatra ve izy dia amin'ny fomba hoana nefa no ahavitako ny zavatra nampanaoviny teo aiza no ahitako an'izay vatana mangatsikany inona reny ataoko ry lanitra tena maina tampoka teo izany tendako izany nefa tsy sahakorana dia anetsika amin'ny vatako aza neny ravaka efa tandro be angaika izao angandry tsy andeha hivavaka ay mo tena tafatory maraina koa marina fa ngatsy salamindry efa amin'ny enina sasany ange ho azy zao izany ve tena ohatrany tsy afaka androana ry siorika tsy afaka ka mavesatra be mihitsy nge ny lohako izany fa maninondry angatsy salama ho tena tsy amin'ny forma ho mandany ianao raha andeha ka zaho eny amindrineneny rehefa avy eo fa misy inona tsy misy ninona rehefa mba manina azy fotsiny
ndana amin'izay ianao sotary eo efa avy ny sakafo maraina ve? Mbola tsy nisakafo fa saika hoe iandriandriko. Ndana ary tonga dia mihinana e. Hotary eo mantsy lara iandry anahy eo. Dia amin'ny firy izany indriny iverina ilay hoe hoeny andry mama? Ka mbola tsy fantatro mihitsy ange fa arakarandrika izay eo ihany. Ka maninona moa raha andrasandria dia miaraka makany ary sika? Amin'ny firy indray moa izany zao ndry vao vita homana eoko? Ay, tsy maninona re. Rehefa avy eo avy izany vao hiarona. Fa tsy tiako raha tafahomana aloha koa. Ary ndana amin'izay aho misakafo sao dia tara eo. Lasa re. Dia mba asy avy miakatra aty kanto azafady rehefa avy manome sakafo anao aho e. Misy zavatra anontaniako azy kely mantsy. Ay. Ie, mazotoa ela. Misaotra kely. Dia izany izy mianaka no nahazo ato amin'ny alina. Tena hirojo misy ilay izy. Tena manangatra ilay ravaviko. Zanako. Maninona tsara hoe ravaka? Sao dia mba manonofo kosa ary ndry. Eno Za ange ka tsy nahenin'inona mihitsy tamin'ny alina. Reraka loatra koa ngamba ianao ange. Ka na mifoaziko takininona raha dia tsy nahatsiaro mihitsy. Tena nifoazon-dry ve Eno tsy mampino aho zany ka. Rojo tsy hanangatra izany. Ngamba nanonofo ndry dia ohatrany hoe niainandry mihitsy ilay izy. Na tsy rojo ilay hitandry fa olona mampitovy endrika taminy fotsiny. Mba inondry an'izany hitandry izany. Za koa ve dia tsy hahafantatra ny tena izy sy ny nofy aminao e. Efa nitantaraiko teng efa misy zavatra manazava ho any endriny. Ary tena hirojo mihitsy ilay tamin'ny alina. Hirojo kamba namiko. Rojo tsy manangatra izany. Izy koa ve aminao dia hanao izay ampiroroana amin'ny fianakaviana. Inona koa ary ny tsy nahatsiarovako tamin'izany. Na dia ilay kapoka varavarana ve dia tsy mba nahataitra? Izay tokony atao reraka izy heverina fa azo ilozanareo mifamaliny amin'izany io indray Ka tokony isehony ihany koa itsy oro dia amin'izay mihitsy tsara ka. Ravaka okizay. Ary sao dia mba nambarany tamindry ilay toerana tokony ahitana azy nefa e. Tsy tao an-tsaiko songe ny nanontany an'izany no nitahotra e. Izay elan'ny tao an-trano fotsiny ary efa tsy androko mihitsy. Rojo dia tena indry tokoa ve? Dia aiza izany misy andry amin'izao? Ary ny nanjo ange tao tsy mba raharahiana ao akory e. Taoko ity tsy maninona ianao zaoko. Jereo ange e. Rojo miverena kia. Tsy tokony maty mihitsy ndry nge ho ahy e. Tsy tokony maty ndry. Ravaka. Ninona dia rojo foana. Na efa fatin'izao ary ny tadavina dia mbola rojo ihany. Ravaka. Neny ohatrany tsy te-hiverina any aminay intsony aho ka. Fa nahoana Ravaka? Any inge ny vadindry e. Vadiko? Ino Vadiko ety ivelany fotsiny tsy ory. Fa tsy misy izay ifandraisan'izany mihitsy amin'ny fiainanay. Aza mametsy ny azo be loatra kosa aloha fa mbola maratra nge izy. Mbola tsy misy firy volana akory izay. Mety tsy mankasitraka an'izany koa ngamba mahatonga ny rojo manangatra io neny Fa angamba mbola miverina tao ihany. Tongava ny taondray alinako. Dia inona indray ny lazainy tamin'izany? Izany fitadiavana azy izany foana e. Mangatsiaka sy manindrerona izy. Dia mba efa nanontany ve ny momba an'izay misy anazy aloha izany e. Fa nga izy ny teny akory e. Tadavany amin'izay ahitana azy ihany hono. Tsy mba ny olona natanteraka an'izany morangana mpanaovina azoko. Ravaka. Tena lehibe amin'ny fiorohana isan'andro ary neny Tsy ory amin'izany tsy mba mandre ninina akory fa dia bedoika be rehefa hitantarana. Marina raha sofatin'ny tahotra ao raha izao no mitohy. Mivavaha mafy fotsiny ry. Dia mivavaha tsara koa alohan'ny atory fa ny herin'Andriamanitra tsy misy mahatohitra izany. Dia aiza no ahitana ny rojo izany e.
iseho amiko foana angehoana izy mandra-pahita azy rehefa manampinondry a dia andrisy azy foany tsarofo fa tsy rojo raha vavindrintsony izany fa demony mampiororo andry fotsiny mandehana avinjeo ny tokantrano ry dia mahireza mivavaka za koa tia vavaka ao andry foana marina mafy raha tsy lasa miororo foana isaky niakatra eto ampandrina eto isaky ny alina izany dia izao foana inona indray izao nisy eo androany na hivavaka aza efa tsy vitako tsony iza koa ny heno ahy eo tsony nefa ary mbola aiza foana koa ary tia tsiory sady tsy tratrantso no tsy miantso fa manampitrotraka ny tebitebin'olona fotsiny allo fa mbola aiza foana ianao e miantso foana teo fa tsy mahazo mihitsy maninona tsy tafody fa misy inona e tokony mba nyteny melo kosa rangana areo dia mba nakany amindrineny aho ako natory a dia izy indray no iandry ny trano any ambany raha patoriana ty izy nareo kosa ranga maninona zao raha mba nyteny melo raha fantatra hoe tsy ho tafody efa fantany ery ny zavatra mampitebiteby ny olona isan'andro ato dia mbola zany ihany ny ataony asa rojo asa foana zany foana no mihodina ato allo kanto eno tsara ny trano fa mety tsy tafody ny ramose ie efa no amariniko tsara daholo reo ka izay fa tafandrimandry ndry e dia ho tonga eo indray ve ingy aleo aloha ranga ho dorako eto amin'ny varavarana eto reto fingotra reto aiza no tafiditra eo tsony iny zay ary aloha iezaka tsy atahotra azy koa e io ihany no vao maika anaovana andraso fa atory amin'izay aloha manofy ve zasa tena zay indray le rivotra tena tsy manofy iny ary fa maty indray koa le jiro dia misokatra amin'ny varavarana tsy nandaitra akory izany le fingotra sa efa maty sahady tena tsy mety fa matahotra ihany aka mitsangana hatramin'ny volondohako marina madame ravaka fa nahoana mbola tsy vita foana ilay zavatra nampanaovika tena sady tao tsy raha nahitena akory azy tsy misangange ka tena tsy hitako nge re tompoko efa tena miezaka mihitsy amin'ny tady fa tena tsy hitako nge mpangamo tsy natany tena indray reny tsy mantontondo mitovy anytendrany ka hoe efa nasipany zareo any naty rano ny ange mifatinao e mifona re tena mifona rojo nety mifoha adala loatra tena vitan'ireny tena hifonako marina atroiara misy mifatinao fa ataoko izay ahitana azy naiza naiza e tsy hijanotso zao ny ilay mifany anarany tena ka na tsy vanitya tena mifona re tompoko kay maty aza roa eto no ohatr'izany reny voloko e kay mba hoaka re tompoko Você
Kenda zay fa iza koa zany e iza zany e iza hoa zayany angady efa nanadino atanteraka ny avako na nahazo andravaka rojo ihany angetiro malala aza vonona ny jiro raha tena mafy e ny vatoko ny nampiroroanao fa tsy za akory miva fa efa ela koa ny andrasako anao zay e mba miseho mahero nefa hatr'izay fahanan'io lalanitra fotsiny mivoa hoa ianao fa aza miafinafina any zany tsy rojo zany ianao fa mpampiororo fotsiny mivoa ho ara sa indro ary afatavy sotromisy ny voaly maitso ty e hitan'le kely saity tsara iza rojo tena irojo fa inona ny ataonao aty rojo tovaraotsana sando nortony rojo dia ataonao tony nanjoany zavaka kovea za nge tsy nanao ratsy taminao e mifona rojo mifona fa natsako amin'ny mamany natonga nanaiky an'ireny eny e fa raha izany mono hitanao fa miendrika dia tsy maninona fa vinoiko eo ay amin'izay hoa manaraka anao any mba mafy tamiko koa angen'ny laosanao e tady ty fa malemy foana raha vao ianao ny manoloana taperiny haiko fa efa vonina rojo a taperiny haiko tsirotsiry tsy havita kandatsaka ny anao zany rojo to tsy nikasy anao nininina anareo enina tatamindravaka koa aza fampirorona azy mba azoko pirofo mivaingana iloka molony fotsiny natonga nanao andreny taminy fa to niova le feo mitsentsiketrona teo oay ndrehatrako ny jiro rojo tena irojo fa nga ianao tsy matoto tsirotsiry rojo fatana mandraty eo e mba tsapaiko amin'ny tanany ianao andray tena olona fa nga tsy maty ianao rojo a tsy mbola tamin'iny le orany tenenina naharekany ahy tsirotsiry andray ry malalako tena faly be e tsy hofinika anao dia taiza foana zany ianao nandritra an'izay 3 volana mahery zay dia inona marina koa no niseho tamin'iny andro iny nisy nikasa mono ary tsiry fa iza jiola ravaka iza tsara ravaka hoahy fa tsy izy mivantana ny nanatanteraka azy fa nanondrany olona andray rojo ty amiko ty norona mpiopirofony zany nandritra ndreny fampihoronana nataoko tamin'ireny avy tana zava-dozany fitiavana ary tsiry ty lozany ravavinao tena tsy nampoziko rojo fa tamin'ny fomba hoana nanatanterahany azy zany nahita n'ireny volo sy raha tao an-trano ireny maty zay dia ny aiky fa tena maty tokoa ianao
ary netin'ireo tsy mahatoritoto ny fatinao. Tena tokoa aloha ireny vola ireny e. Ale raha kosa ny tsy Fa raha niza raha le olona nanavitra fa nisy nanavitra zany ianao. Iza nanavitra anao? Andrasy fa hotantareko aminao daholo ary e. Ela kory neny izany ka efa reraka mijery filma ihany anefa zareo mbola tsy tonga foana. Jereo raha tsy efa tena maizina ny eo ivelany eo. Firy indray zao izany vao hinan-kanina riva androany. Nefa hono tsy maintsy miandry an' zareo izany vao hanokonako ny sakafo raha hoentiny ihany. Fa inona koa izany? Sary ny tonga. Aleo hoe hidiana koa ny. Tsisy ninina koa ry nefa ato. Oay, to olona nitsambiky ny nitazako iny. Andriamanitra, misy tsy olona tafiditra ato an-trano. Oay, to olona roa misarotava mainty sady mitondra antsy lavalela be indray. Mifona re tompoko. Aza finoana, mifona re. Mba ato ihany ary ve madamo Vero izay e? Dia efa hariva loatra koa moa voatafandalo taty noho ny fitohanan'ny fiarako. Kay! Fonjeo e! Fa misy inona ato? Aleo tonga dia miditra fa ny varavarana koa ty mikatona fotsiny. Ary avelao izy zalahy. Avelao moramora izy hoa. Ty ilay tsy asiana rahamafy aleo alainainga ny tsy hiditra mihitsy dia avy dia ararotona asiana amin'izao koa tsy rahitsy. Raha taitra eo io mantsy tsy maintsy fotsiny madamo rojo. Dia mandositaingana madama. Aingana. Avelao izy hoa. Ilay ka taditaka. Saika voan'ny antsan'ilay tsy matahototo reto olona mosiko marina. So ihany fa mivoloko mitapaka. Tandremo Rija. Ilay ty tena voan'ilay antsa ny tondro saika andakan'ilay ray sabotra madamo rojo teo iny marina. Aleo fa hotorahako an'ity sezy ty mba tsy ho tonga lavitra. Ny ray mantsy voan'ilay fanety-mbaravarana teo iny dia tsy mahatsanana amin'ny tany io. Andrasy fararotoko amin'izy mitabika eo amin'izay io. Inona ny laly reny fantsoka tena tsy afaka manenjika an'ireny nefa fa tsy ninika be ty raha mitongro tapaky ny antso teo ty. Nakaiza zany madamo rojo teo? Tsy maninona ianao. Tsy sany voaka ny antso vonjy fa nisy namany zareo ny ampana tao tokotany tao dia niafina tatsy aloha. Oay, mandeha raha be izany tongotra izany. Ary ny anao ve aloha tsy naninona? Tsy maninona ka. Ndraso aloha akako fanafody zavatra minosana azy ny tongotra ao. Oko zao madama fa tsy maninona eo tokony efa andeha matsy Tena misaotra betsaka Rija. Misaotra betsaka anao fa andraso aloha dia izay nahavitra tamin'ilay jolana atonina hoe raha afaka nampiay dia izay ny antony ny fiainako mba hitady ny tena marina.
sao dia tetiko ireo tsy ho lamba hanosora-potaka andravaka fotsiny mantsy ilay izy. Anday rojo dia taiza foana zany ianao? Ny angafy tamin'ny Rija dia ny afina tany ambanivohitra ry zareo aloha. Rija no nasaiko nodina andalo taty indray andro mba hanamarina ny fihetsika ravaka tamin'ireny tsy fahitana azy ireny. Ka tena tsy nisy marika nahafantarana an'izany akory angahakely nandritra an'izay. Dia tamin'ny fomba ahoana zany nahafahany niditra tao an-trano foana sy ny hoe fomba nanamboarana an'ireny feoketsiny ireny, ireny jiro maty sy mirehatra tamiko ireny, ilay varavarana avy dia misokatra. Ny kanto mpanampinareo ka? Kanto? Ehe, kanto. Tsy nisy ny afina taminy mantsy ny zavatra rehetra. Dia izy no nasaiko nametrapetraka an'ireny meloa rehefa hiditra ato aho. Asaiko asiany fanafody fampatoriana ny rano izay hosotroinao. Manana ny tobolan'ny lakile anareo koa izy dia izay no ahafahako mamoa faravarana ary mandritra ny fidirako ny efitranonareo na napahany kanto ny compteur. Tena lalina indray izany. Ary inona kity? Tia ilay jiro kely miantona amin'ity voaly ity mba hampazava kely ny endriko. Dia tia koa ilay mikorona ampiketsona ny feoko. Tena tsy naposiko izany rehetra izany aky Rojo. Tena mifona tsy sitrapoko velively izao. Tsapako loatra ny alahelon'ny mamavery tamin'ny finoana fa tena maty tokoa ianao. Anka tsy tia hampitombo ny firifiriny tamin'izay fandavana amin'ny fangatahana misaotra ry tsiory misaotra tsy nahalalina loatra ny hirifiriny eny. Tsapako tokoa izany ary nety efa tamiko saingy tsy maintsy nanao an'ireny aloha mba hitana ny marina. Tsy nisy nafen'ny kanto tamiko avokoa ange ny fiainanareo tato e. Tena tsy vaniny ndravavinao iny Rojo. Tsy avelako iny raha tsy migadra mandra-pahafaty. Tsiory avelao asizy ny ambiny. Efa nanao ahoana tokoa aloha izay fahasalamana e. Tsy nihevitra ny hanao inona taminy aho omaly ireny fa nampitahotra azy fotsiny. Tamin'ilay nandroritako ny volony avy eny ambony fandriana nefa no nitonany lohany tamin'ilay sisim-pandriana ka natorana azy iny. Tokony vononao tamin'ny mihitsy koa izy e. Taoko fefa izany nataony taminao. Tsy havita izany velively ary tsiory tsaroa fa kamban'izay. Ninona miseho amin'ny fiainanay dia tsy misy hafafan'izany. Aina iray ny mamelona anay. Foy ireny ao anatinay saingy mitempo roa fotsiny. Oka ho asizy ho any ambony. Izany fahatsorana sy fitiavan-dry izany indrindra no tsy mahiray anareo. Izany nampiavaka andry taminy. Dia inona izany nataondry izao? Iresaka amindravaka. Fa tiako raha mbola tsy hisy afantatra ankoatranao sy kanto izao rehetrarehetra izao. Aza matahotra ndre. Fa raha pitso izy izao dia efa hivoaka raha ny voalazan'ny dokotera nanao visity azy farany teo. Kosa? Eto mankaty izy tsiory tsy maintsy hidongy hijanona any amin'ireny izy fa ataovy izay haresy lahatra azy hiverina aty aloha. Tsy tiako mbola hisy ahitany mantsy Ray, ao fa ataoko izay. Dia ono inona izany izao no fanapaha-kevitry indry tamin'ireny rehetrarehetra ireny? Asa matahotra fa raha vao avy miresaka amindravaka dia ilamina ny zavatra rehetra. Dia mbola toky azy ihany ve ndry? Tsy tia hamoy andrifandro antsony aky mety tsy hampaninina azy akory anginy hamarana an'izay tsy vitany. Olona efa tsy mifadotrovan'ny. Tsiory aza be ahiahy foana ianao. Rojo tsaroa fa mbola tsy nisy mipika ange ny fitiavako anao e. Ianao ihany no nitiavako teny amin'ny ravaka. Tadio koa nefa fa mbola mitempo anao foana koa ifoko io. Izany hafaliko aky nahita ndry indray tsy fihiniko indre. Aleo aky andeha amin'izay Fa maninona nefa raha mijanona andro efa misasakalina ange izao e. Ka miandro eo ambany ao Ritsy. Misy hevitra afaka atoriana aho. Andraso fa hidina any dia asaiko matory atsy ny hevitra mbahiny atsy izy. Sady mba te hisotra azy no nanavotany andry koa. Ndao ary araka hidina any Rojo, tena mifona kia Rojo.
mifona fa tsy mendrika ny ora-vavindritsony mihitsy aho na mifony zaza tsy mendrika akory ny fahafatesana zaza fonotony nefa nikasaiko natao tamindriaky aho tsy mampaninona intsony izany. Zavaka aza miteny ohatran'izany fa naninona aloha indriny tena havitandreny teny ho itsioryany feaky mifonaky adala loatra mifona rojo Zavaka tsy napoiziko loatra ingaky tsy napoiziko indri fa tena ahoana loatra efa nambarako tamindry ainga efa tsy asolo ny toerandry velively eo amin'ny fiainako tsy io re tokony mba nitsotra tamiko indri dia haiko foana ny nandamina zavatra rehetra. Tena menatra ndreaka izaho aza nananindra fotsiny arojo aza tolorana na dia singa amty farak'izay bitika tsony aza tsy efa elany namelandrika manalahelo aza natezitra ihany koa raha dia tsy haiko ny azona mpoandreny nataondry ireny tsy vitako ny anangana fankahalana amindrika manamiko tsy hoe valifaty le nikasihako tananandry tamin'iny alin'iny fa fampiororona fotsiny tsy naposiko le natorana andria nefa rojo sao ny izy ravaka ninonino nandalo eo amin'ny fiainantsika dia tsika sindrina antsoina hoe ray kibo ray aina ary ray fo sika indrindra ny natao hifankatia sy fanafitra ny fiainana mpiretam-pona ndray aman-dreny tsy mba fanisy ratsy izany atao voanatra ho andry reny rehetrarehetra ireny mifonaka izaho voasambotra ny polisy ihany keo ny Stella nanafika anay tamin'iny andro iny. Eny tsy mampaninona ny hikatra mendrika ho azy izany raha mbola misy mafy ankoatr'izany aza tsy maninona fa mbola tokony hihatra amiko. Tsy akiro afaka tsy ho zakako ny ahitandria marana ny androndriany am-pony izany rojo ataoko ahoana no fijery isan'andro ny alahelo neny rehefa hanatra sakafo na mangandriany ka nenona ho vantaniko eny amin'ny fijerindry rehefa efandaotsika tsy ho zakako izany ka sitrapoko ny anary rojo aza raharaha indry itsony raha pitso ihany dia ndeha ho any amin'ny polisy olomeloka tena olona tsy vanina mihitsy ary ty raiso aloha fa inony ty mpiena taxi broso andriiny dia misy vola ihany koa aho misy namako izay mipetraka amin'ny toliara efa nresahako tena anaiky ny andray andry izy any aloha ndry miafina mandrapaha rojo anga tsy manaiky an'izany avelao mita ny saziko ndanakira afaka efa io namboariko kokoa ny entana hoentindriany hotapahako hitovy amindry koa ny voloko rehefa avy eo dia holokoko sahala amin'io andrio ihany koa hiezaka hanafina n'ilay tandra mba tsy hisy amin'ny fantatra hoe tsy ndria aza matahotra fa handamina ny fononeny amin'ny fampafantarana azy ny marina dia hiresaka milamamy tsioriko tsy mety ho azany tia mihitsy mivolandry izany efa tonga izany ny fiaraka-ndry ravaka endry tsara ny zandroko tsy maintsy antso andriny eny fa aza matahotra nandram-piony izany zandro malalako izany tadio fa tia andry foana naizanaiza misy tsarovokoa fa ny zavatra tsy mety ataoko na ataondry dia amintsika sy ndry izany no miatra ndana amin'izay rojo etso fohiniko ianao misaotra key rojo velondry bisou
vao tonga teo. Ito ka aleo amin'izay hoe ho vakiana an'ilay silaky ny foko. Salama tsara tsy maninona aty faly fotsiny hafa mba efa mifandraina areo sy neny dia mba nanaiky ny andefa ny taratasiko andry izy. Manahoana ny fiainandry aty sasatra mivavaka ho andry foana endry tsara dia amin'izay sambatra 3 taona izay ny janonako tato am-ponja 17 taona sisa dia iona soamantsara indrayntsika amin'ny rahavavy tsy maninona faza matahotra manandry fotsiny mitady an'le adiaditsika fonindreny. Tena tsy sasatra amin'ny matsiaro andry ady nefa androko izay 17 taona izay 17 taona atsapako fahasambarana na dia ato anaty fonja aza satria nahavitra ny ilany foko nahatratra ny atao hoe tena fitiavana taminao kambana amiko. Manantena fariariako indrina dia any lavitra any aza izay aza aloha kifa tsy tena azo soratra betsaka endry tsara foana. Mandrapanoratra indray hoy zoko tia andry foana naiza naiza rojo ty losako hoe mifona rojo mifona eny akia ho endry tsara amin'izay aza matahotra fa ho tanterahako ny etaeta-pondry mba ho reharehanareo amin'izay koa mandra-piona. Record FM nanolotra anao teo fo iray ny teboro nosoratany RS Zita. Ny rina Arrivin olo ravaka nofy ary arvony no nanome aina ny tantara. nandray feo sy nanatotosa miary fi fo iray ny teboro